Naso tahaka ny fifanarahana rehetra misy dia ny fifanarahana fizarana vokatra izay ataonao misy miaraka amin'ny orinasa mpitandrina anankiray dia milaza fa na ny an-danina ny ankilany dia afaka mangataka ny fanafoanana io fifanarahana io raha ohatra ka misy fifanarahana tsy voahaja ny fanatanterahana azy. Araka nahitatsika tamin'ny 5 febroary reny dia betsaka ny fifanarahana fizarana vokatra izay mifanarao misy noho izay antony izay. Dia amin'ny ankapobeny araka teny am-panolorana ny amin'isy dia tsy mitsaratra satria izay koa ny antom-pisiny ny amin'ny anampin'ny fanjakana amin'ny vahaolana amin'ny tsy fampiana ngovy eto tamin'ny republikan'i Madagasikara. Mazava tsara izy teo raha milafiny minina misy ny réunion izay azo avaditsika ho énergie. Manana an'izany isika eto Madagasikara ry fanlazaina atao tsy iverenina ngamba. Misy ihany koa ny arina izay hitatsika ao Sakoa dia azontsika atao ary miaraka ny fitondrana mpanjakana amin'izao fotoana izao efa miezaka isika ny mijery ny lalana mifanaraka amin'ny lalàna velo ny amin'ny fitrandrana izany indray dia mbola mafisika ny amin'ny lafiny atao amin'ny ataontsika hoe otrikafo ny amin'ny entona fandrehatra izay voaviny tsitihana farany teo tany maboka ary na hita maso izay hita tamin'ny amin'isy io amin'izao fotoana izao misy groupe ao dia misy entona maina dia narehatra dia mandeha jiro ohatran'io jiro hitatsika. Dikan'izany azo atao tsara ny mampiasa azy ary ny ity moa izay fantatsika fa ny menaka mampiasatra izay tsy miroro dia ao anatin'izany. Tsy nilaza ve tamin'ny ominisy izay mpitrandraka ao tao anatin'ny taona nifanesy maromaro dia iverina fa nandalo lalana samihafa io fifanarahana ao tsy miroro. Teo foana ny ominisy nanara-maso azy io everitsika nanomboka hatrany amin'ny taona 2004 nanomboa ny fifanarahana tamin'ny soni izay fanaovana tamin'ny fitondrana malagasy 2004. Tany amin'ny 2024 dia mbola nisy fanaovana soni izany satria miditra tany amin'ny ataontsika hoe plan de développement ny compagnie izay mpitrandraka ao amin'izao fotoana izao nanomezana azy ny alalana amin'ny fitaterana sy ny fivarotana. Izy raha teo dia telen'ny lalàna tsy maintsy ataontsika hoe mamefana ny tsena anatiny. Ny 2024 ny volana marsa dia tapaka tanteraka ny ataontsika hoe ny famokarana atao amin'ny toerana io fa tsy avy amin'ny fanjakana malagasy fa aminazy tena. Eo angamba no tenenitsika hoe zavatra atao hoe daty lehibe ny taona 2024 tany niterenany amin'isy tsy hifanaraka tamin'ny kompania intsony fa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany no any navela iresaka tamin'ilay kompania. Fantatsika zavatra nisy teto amin'ny tanin'ny republikan'i Madagasikara raha tsy iresaka ny apolo tsy haiko izy ny tsy tadidiko sara vaintiany saroizinareo mahalala azy tsara izay zava-nisy teto tsy iverenako dia zany rehetrarehetra zany no nahatonga rehefa tonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe tsy maintsy satria naverina amin'ny misy ihany koa ny ahafahana miresaka mitantan'ilay kompania satria adidiny eo amin'isy zany ary adidin'ilay kompania ny tsy maintsy manao tatitra amin'ny eo amin'isy izay didiny lalàna. Dia amin'izao fotoana izao isika nanomboka ny taona faraparan'ny taona 2024 dia nisy tokoa ny fampiresana fa misy ny atao hoe lalana mazava voalazan'ny lalàna izay fampiresana na ataontsika hoe voie réglementaire fampiresana eo amin'isy sy kompania. Dia eo le nitenenina teo le TCM sy ny MCM amin'ny rapito zany dia iresaka ny ominisy sy ny kompania satria io no voalazan'ny lalàna ifampiresana. Dia aorianan'izay amin'ny 13 mai isy ny MCM
ireo a ny mikasika ny ataontsika hoe zany a ny volalany a andinina ny volalany sy ekeny fanjakana malagasy io no atao hoe foire réglementaire dia zay resaka any akoatra any any ambadika any dia mahatonga atsika manao an'izao fanambarana izao mba tsy hamitahana ny malagasy roa amby telopolo tapitrisa tsy midika zany hoe misy tsy fifankazahoana fa mifakazo mifampiresaka tsara ifampiresaka rapitro dia misy zavatra tapaka eo dia izay rehetrarehetra zay a no manamarika ny mety hoe hotohiny amin'ny fifanarahana ny eo amin'nisy araka n'le teny teo a satria ministera ve ministera ny arenak'ibony tany any na misy ao anatin'io hoe ressource stratégique amin'n'ivony ministera na iveriko hoe tsy misy ny amin'nisy nisy fao dimapolotona zao ny amin'nisy ary ny lalàna manomehany eo amin'nisy hitantana ny mikasika ny fikaroana ny arena eto Madagasikara dia mbola felona lalàna felona iainana raha tsy manao an'izany fikaroana zany ny amin'nisy dibedy dia manao an'le fikaroana ny amin'nisy mikasika ny arena stratégique misy eto amin'ny tany ny républicaine Madagasikara na io an-tanety na io an-dranomasina anatotosana zany ny ataontsika ny atotakevitra zay misy ato amin'ny amin'nisy amin'izao fotoana zao nanomboka ny taona 790 dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'izany isika fa tsy maintsy mandalina dia miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe compagnie vaventy iraisam-pirenena mivoatra ny teknôlôjia ary ny teknôlôjia mivoatra ohatra antsika hoe mampiaina ny riska amin'ny fitadiavana ny arena na solika na ny entina fandrehatra eto Madagasikara noho izany dia tsy maintsy manohy mijery hoe aizany mbola misy firy eo ambanin'ny tany ny olana zay mino fa ho mafisy ny tale rehefa aveo a ny olana eto Madagasikara hatramin'izay zay ilana ny fisiny eo amin'nisy aroka mba ny eo amin'nisy no anatanteraka azy dia ny amin'ny tsy fahafataratsika hoe firy marina rehefa teny ombenimbeny naverin'ny ministry hoe firy marina ny isan'ny abetsaka na ny adiry misy amin'ny solika misy eto ny solika sy ny entona eto Madagasikara akoatran'izay voalaza any Tsimororo zay efa fantatsika ny amin'ny ataontsika hoe ny abetsany ao amin'izao fotoana zao noho izany tsy maintsy manao an'ilay fikaroana isika fanohizana an'izay fanazavana zay amin'ny lafiny ara teknika dia eo ihany koa ny ramatoa zay tompona andraikitra ny amin'ny ataontsika hoe DAJP ny amin'ny affaire juridique eto amin'ny amin'nisy hanazava amintsika hoe azo tapahana ve sa tsy azo tapahana ny fifanarahana ny amin'ny vokatra moa zany a voalohany teny afisindrina mafy dia mafy a fa ny fanjakana malagasy dia nanome alalana feno a soratra taratasy zay a any amin'nisy a tirakiranyio a miaraka amin'ny mpitandraka zay ho avy eo fanohizako n'ilay variteny teo a efa nisy bloky maromaro mifoanana misy fifanarahana atao a fa mifoanana le izy zany hoe azo atao tsara zany a manafonan'izy io point faharoa teko songadina dia zao ny constitution dia milaza ny code minier dia milaza ny code pétrolier dia milaza fa amin'ny firenena malagasy na ny vahoaka malagasy any arena ambanin'ny tany ao raha fa voafaritra le izy diso tanteraka zany ny filazana fa hoe fananam-panjakana io samihafa ny fanjakana sy ny firenena ny firenena malagasy dia ao ianao ny malagasy rehetra ny fanjakana malagasy zay mandalo ihany ny zareo eo amin'ny fitondrana ka eo zany a misy zavatra tiana ho ampitay na amin'ny vahoaka malagasy hoe fananam-bahoaka io zany hoe tokony sarotiny zany ny vahoaka rehetra amin'io zavatra io satria anazy io mahita angambasika lay camion citerne mitondra gazy don mitondra produit pétrolier makany amin'ny mivarotra ny atamadany mazany ity zany sirabe
le camion maitsomaitso reny raha ny tena izy a tokony sarotiny amin'ireny tsika tokony hofantaritsika hoe avy azy iny aiza ny taratasy ahafahana mitondra an'iny satria fananasika io efa teneny namana tasiny hoe misy 1,700 millions de baril ao asimororo efa voafaritra zay zany hoe atsindrioko ihany ko le teneniny teo hoe arakaraky le teknika ampiasana no mety azo honana io fisy ho azo 100% io sahalantsika mihinambary misy tavelo eo mivily eo donc sy ho azo sika 100% io 1,700 millions de baril io baril ray a 159 litres manaraka an'izay a ny bloc 3104 sa 3401 c'est-à-dire l'autre j'ai pas 3104 io a de mizara roa izy io mitapany avaratra zay misy le solika mavesatra zay nahitana 1,700 millions de baril izay aloha no hita izay no nanaovana lavaka fa mbola misy parti ao a sy nanaovana lavaka fa hatreto aloha sika de mijanona eo aloha ny fahalalana azy ny tapany asimo a zay efa nisy étude koa natao a ny andray a de pétrole conventionnel ny tapany asimo izany hoe sy mitovy amin'ilay pétrole loro fa pétrole mitovy amin'ireo pétrole ny Arabie Saoudite sy ny namandreo a lay izy raha nyfampiresaka tamin'ny président zay dia zavatra nitadiaviny de hoe mila valiny maika de maika izy a iresolvena ny problème énergétique io ka raha ohatra azo tohizana lay pétrole mavesatra efa nanaovana fanandramana io tao manseza 2 fois nanaovana fanandramana ampina gasoil izy io de tena fonctionne sara ary lay fournisseur an'ireo groupe ny manseza sy ny groupe ny Zirama ireo a de namoaka fanambarana tam'izay a hoe io menaka mavesatra anareo io a no ampiasao fa io tsara ary io menaka mavesatra sika io a de anisan'ny sara de sara eran-tany ny antony 0,3% ny teneur soufre ao anatiny fa neny olona ohatra ny Canada misy hatrany amin'ny 5% ka ny sika io zany anisan'ny substance sy ritin'ny mpampiasa azy ihany izy io a fa mila finiavana avy amintsika nisy fanontaniana teo a menaka mavesatra ihany vesa misy zavatra hafa zay moa lefa nivoalaza teo a zara roa le iziny a de misy ny menaka mavesatra misy ny pétrole conventionnel na solika maivana manoloana zay zavatra rehetra zay zany a de anjara sika malagasy miady an'io mba sy anaovan'ny sasany a afadrakotra ny fananasika zay zany a satria nanontany zay nivory zay tany amin'ny akademie nanao présentation zay tany amin'ny akademie hoe inona zany rôle koa manoloana ny io anna menaka mavesatra io de ny rôle dia mampita amin'ny vahoaka malagasy fa asika malagasy io ary ny banque mondiale sy ny FMI de niteny tamitsika manao hoe ampidiro ao anatin'ny livre comptable anareo io fa raha ohatra tafiditra ao anatin'ny livre comptable ao amin'ny ministère ny finance azosika anaovana atobola le izy satria manana an'io isika de raha mindrambola sika sy mitovy amin'le mindrambola am'izao a fa tsika efa manana atobola de zany anisan'ny zava-dehibe fa nanontaniana ny responsable ny finance de hoe efa misy livre comptable misokatra ve ao a mikasika ny patrimoine sika de hoe mbola sy misy ka inona ny fianaovana azy miandry zay zany a le izy iny a hoe misy volonté tokony ho atao zany eo a ahafahasika mijoira an'io a pétrole tsika io nisy a efa nitsindrina tamin'le fanambarana teo zay a nisy fanarahana momba n'ilay fantatry misy fantatra tokony hoe fiaino no ampesaky
fa raha tsy azo fotsiny vokatry ny asa nataon'ny compagnie fianaranteo sarenteniny miasa amin'izao fotoana dia misy ressource récupérable 1,16 milliard de baril récupérable zay zany no azo vokarina no faritra mazava zay tsy midika hoe azo zahory miankina amin'ny taux de récupération koa nazahona an'izay rehetrarehetra zay na tsy fa misy mihoatra lavitra an'izay eo mila asa fikaroana fanampiny vo afaka mamaritra mazava zany fa miatotanisy no misy milava avy hoe dia hoe akarakony fikaroana taon'ny compagnie samihafa ao any ohatra koa ary tsy ihany mety hoentina ho otrika misy ao any eo fa rehefa faritra atsimo reka hitanareo tsara mizararoa le permis amin'io pilote 31 04 faritra atsimo any rehetrarehetra misy menaka mavesavesatra kokoa hatramin'ny entina azy fa mila asa fikarona ary efa ao anatin'ny plan de développement io ny mahakasika an'izay permis tsy mirovitra zay le fanontaniana anao teo tsy fantatra